Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ny sary azo amin'ny zana-bolana tamin'ny ity araka ny hitantsika amin'ny sary misy an'ity tangolo-drano ity ato amin'ny ranomasimbe Indiana izay raha masy tanteraka izy io ary tombanana ivadika rivodoza amin'ny farany herinandro any ka manoloan'izay dia entanina sady ny ponina amin'ny morontsiraka avoany atsinanana sy ny morontsiraka avaratra atsinanana Madagascar iny mba hanaraka hatrany ny mety ho fivoaran'izay toetry ny andro izay mivoaka isan'andro eto amin'ny sapana famantarana ny toetry ny andro iverenany eto Madagascar mipetratra ny oram-baratra amin'ny ankapobeny saika amina faritra maro manerana ny nosy hatramin'ny rapiso any fa tombanana manomboka amin'ny verina maina kosa nefa ho an'ny afovoantany sy ny ilany antsinana Madagascar iny ny zoma makany amin'izay farany herinandro izay hatrany ny maripana ihany koa mety hisy vidinana ho an'ny morontsiraka atsinana Madagascar sy ho an'ny afovoantany manomboka ny zoma izay indrindra ny maripana ambony indrindra fa iverenana ny rotsakorana indrindra ho an'ny rapiso manakery hatrany aloha ny fampitandremana noho ny abetsahana rotsakorana ho an'ny faritra Analamanga laotra Mangoro ny any amin'ny faritra Atsinanana Vatovavy ny distrikany Maivatanana Tsaratanana ny any Amandry Tsara ary ny any amin'ny distrikany Sonerany Vongo sy Fenorivo Atsinanana ary ny Nosy Sainte Marie ny ambiny kosa aloha zany amin'ny ankapobeny dia saika toeratra ny orana fa amin'ny ankapobeny aloha dia amin'ny antonony izay rotsakorana izay ka amin'ireo faritra mahazo izay fampitandremana izay dia mety aherin'ny 70 milimetatra ny avy rotsakorana ny rotsakorana andrasana ao anatin'ny 420 ora manoloan'izany dia entanina hatrany ihany koa ny ponina zany anaraka ny toromarika omeny ireo manam-pehefana isa tokony ary koa anaraka ny mety fivoaran'ny toetry ny andro zany mahakasika an'izay fahabetsahana rotsakorana izay toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso vao maraina dia isy hatrany ny tandrivindraona ho an'ny atitany faritra Sofia ny any amin'ny faritra Sava ny faritry Betsiboka ary ny morontsiraky ny faritry Melaky sy Menabe mety entanan'izay ihany koa ny morontsiraky ny faritra Atsinanana Vatovavy Fitovinany ary ny faritra Atsimo Atsinanana ny ambiny kosa dia maina aloha ny andro ho an'ny rapiso tolakandro mitoetra ny oram-baratra ho an'ny afovoantany faritra Analamanga Bongolava Itasy Vakinakaratra ary ny faritra Moronmania hatrany amin'ny faritra Laotra Mangoro Atsinanana Analanjorofo sy ny atany faritra Sofia ary ny tapany atsimo amin'ny faritra Diana torak'izay koa ny faritra Betsiboka ahitanan'izay tandrivindraona mety ho araikotroka izay mitoetra ihany koa ny tandrivindraona ho an'ny faritra Menabe sy ny faritra Atsimo Andrefana ny ambiny dia tombanana ho maina ny andro raha ny maripana vovinavina amin'izay andro ny rapitso izay hatrany manodidina ny 9 ka hatramin'ny 7 any afovoantany ary 8 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny any amin'ny ilany Atsinanana ho an'ny faritra Atsimo Andrefana hatrany no hitantsika ny mafana indrindra izay mety mahatratra hatrany amin'ny 4 degré celsius ny maripana ho an'ny rapitso izay ny zoma kosa indray mitoy hatrany ny oram-baratra saingy somary mikisaka ho an'ny amin'ny ilany andrefany nosy kokoa izay orana izay voakasika an'izay ny faritra Sofia faritra Boeny Betsiboka faritra Melaky ny ilany andrefany faritra Bongolava ary ny faritra Menabe sy ny faritra Atsimo Andrefana mety ahitana tandrivindraona ihany koa nefa ny morontsiraky ny faritra Analanjorofo ny ambiny dia maina ny andro raha ny maripana vovinavina amin'izay andro ny zoma izay mety tafidina hatrany amin'ny 4 degré celsius ho an'ny afovoantany indrindra ny any amin'ny tapany atsimo amin'ny afovoantany zany hoe ny faritra Matsiatra ambony sy ny any amin'ny faritra Moronmania no ahitana izay fidinana zay ho an'ny andro zoma fa mbola tombanana mijanona hatrany amin'ny 20 kosa ho an'ny faritra Analamanga ny morontsiraka raika amin'ny 30 degré celsius ny tapany Atsimo Atsinanana ary 30 ka hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny morontsiraka avaratra Atsinanana ny nosy ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray dia manodidina ny 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius manomboka any amin'ny morontsiraky ny faritra Sofia zany ka hatrany amin'ny morontsiraky ny faritra Atsimo Andrefan'ny Madagascar ny toetry ny androntsika ho an'ny androny sabotsy ary misy hatrany ny tandrivindraona ho an'ny Melaky ny tapany avaratra amin'ny faritra Menabe ary ny faritra Sofia sy Diana mety ahitana tandrivindraona ihany koa ho an'ny tendrony Atsimo Atsinanana Madagascar ny masoandro kosa no mibatoerana ho an'ny faritra sisa raha ny maripana vovinavina amin'izay androny sabotsy izay eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 17 eo ny avoantany ary 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny morontsiraka Atsinanana ny Madagascar tafiakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny tapany Atsimo Andrefany nosy amaranantsika ny fandaharana ary patsihivina hatrany ho antsika ampisehatra ara-toetrandro izay maniry andray anjara amin'ilay fampiratiana na famelabelara-kevitra izay manodidina indrindra amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetry ny andro izay ho tanterahana eo amin'ny parvis lapan'ny tanàna Analakely ny 12, 13 mars ho avy izao dia mbola afaka mandray anjarantsika ary mifandray aminay amin'ny laharana finday na WhatsApp 032 67 730
12 na ihany koa manoratra amin'ny mailaka niry raoljao@gmail.com. dia izay indray ny météo tamin'ny ity anio ty ary raha mpiziray fotoana manaraka veloma to.